Izay ny eo amin'ny vaovao politika fa manoloana kosa ny fanambaran'ny sekoly katolika fa ampianatra ny mpianatra mianatra amin'ireny sekoly ireny izy ireo manomboka ny alarobia ho avy izao. Dia isy ny fanampiana ataon'ny ministera ho azy ireo fitsinjovana indrindra ny fahasalaman'ny mpianatra. Jimmy Maradaniela sy Mamy Rasoanefo. Isy ny fivoriana iarahan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka amin'ny sekoly katolika andiniana ny fepetra ho raisina manoloana ny fanapa-kevitra izy ireo amin'ny ampiditra ny mpianatra mianatra amin'ny sekoly katolika mialohan'ny daty navoakan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Tanjon'ny ministera ny hitsinjo ny fahasalaman'ireo mpianatra ka izany no antony hanampiana ny sekoly. Izao ny zavatra miseho manko amin'ny resaka izay le razako hoe samy aodolo hoe fepetra efa aodolo hoe fepetra dikan'le fepetra hoe alefanao ramazay zay mahatonga anay hoe izay nataon'ny fiangonana katolika dia arahanay zareo mandraisa fepetra aingana satria zareo tiany aloha alefany aloha le venary le arahana izy mba azo mandray fepetra aingana any amin'le sekoly mpanjakana indray kosa dia tsy maintsy raisina fepetra rehefa vita dolo le fepetra rehetrarehetra manana zao izy any amin'ny toeram-pisekoly rehetrarehetra iza manao azy dia afaka manomboka mianatra amin'izay. Nahatratra 700 kosa ireo marary ny pesta no sitrana tamin'ireo arivona natona mpitsabo. Mahery ny 200 ireo manaraka fitsaboana. Maharitra 7 andro ny fitsaboana ary tsindrona no entina manatanteraka izany. Efa any amin'ny 700 any ny olona sitrana. Raha any amin'ny arivo any isan'ny olona nandeha tany toeram-pitsaboana zany. Any any sitrana ary any amin'ny 200 mahery any no en cours de traitement amin'izao fotoan'izao manaraka misy fitsaboana. Dikan'izany rehefa mihinana fanafody le olona rehefa mitsabo tena ara-dalàna le olona ary maimaimpona izy dia tokony sitrana le ary tsisy salasalana mihitsy mahasitrana tsara ohatra ny aretina rehetra rehefa voan'ny peste anao fa fantatra fotsiny voan'ny peste dia tsaboana iny dia tokony sitrana. Tsy tokony hianana iainy rehetra araka izany fa sitranana tsara ny peste. Ary misy ihany koa ny paikady vaovao nentin'ny ministera hiadiana amin'ny peste eto Antananarivo sy Toamasina amin'ny alalan'ny approche communautaire manatona ny isan'ny tokantrano.